mankasitraka feny zahay ny amin'ny fitondrano amin'ny fiainana tsirary avy Andriamanitra. Jesosy eo tsy tsahatra eo amin'ny dinga amin'ny fisaorana fotsiny izay Andriamanitra, fa ny fony mihitsy ny ampianarinay hankafy ny fitondranao Andriamanitra, ankalazanao amin'ny fotoana rehetra, hideranao na inona zavatra mitranga, na mety mifanohitra ny zavatra saintsainanay sy ny zavatra mitranga, dia eo Andriamanitra ny anaranay hoe mankafy anao fa tsy mankafy ny zavatra mitranga. Ny fonay Andriamanitra tsy tokony hifantoka ny zavatra hitany maso, fa ny fonay Jesosy tokony hifantoka aminao le fanahy, le fiainana, le fahamarinana, le lalana. Ka na tsy fantatrera ny zavatra hitranga raha-pitso Andriamanitra, dia tsy avelanay hamporotsaka ny ranomasonay izany zavatra izany, satria ny fahalalana anao Jesosy dia lehibe lavitra no ny fampisehoana ataon'izao tontolo izao, no ny fampisehoana ataon'ny tany Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, ako tafatoetra ny finoanay Andriamanitra. Ianao laza fa ny aty an-tany dia ho tahaka ny any an-danitra. Tia hampianatra anay ianao Andriamanitra, fa ilay tsisy ranomaso ho any Andriamanitra ny tokony tsy fisian'ny ranomaso ety ihany koa. Satria ny fahafahany amino sy mahita ny zavatra tsy hitan'ny maso ara-nofo no ahafahany hoe manana antoka ny amin'ny fifaliana mandrakizay. Dia misaotra anao izay Jesosy, eny amin'ny zavatra mety tsy hainay misaotra azy ary, dia misaotra Jesosy ary mankasitraka fa mety ny fitondranao Andriamanitra, mety ny fitarianao. Tsy mba hadisikajy ny Andriamanitra, tsy mba manao sangisangy ny fiainako Andriamanitra, tsy manao andrakandrana ny fiainako ianao Jesosy, fa matoa misy zavatra mitranga eto androany dia mety tsy hitako ilay izy androany, fa ianao efa mahita Andriamanitra, dia matoky anao tanteraka Andriamanitra, matoky anao ny momba ana rehetra Andriamanitra. Asanato ny vavaka androany amin'izao fotoana izao dia tena hoe matoky anao Jesosy. Ianao ny ankina ny foko, ianao no fifaliko mandrakizay, satria fantatro fa tsy andao ianao mety anjera ny avona fa izao mbola ijoro no ny herini sandrinao Zoma faty ai Jesosy. Fantatro Andriamanitra fa ny fitiavanao no miazina. Zao tontolo izao tia hisaringidry, hisitona anay mivoaka mankany amin'ny fanatrehanao. Fa izay Andriamanitra misafidy ny ankohako aminao. Tahaka n'ilay vehivavy niazakazaka tao an-tranon'ny Simona hoe ho atongotry Jesosy. Ny olona rehetra mety te hisitona azy hivoaka fa mametatra ny fiarahamonina satria
mpianatra avo lenta io Jesosy Kristy fa nefa Jesosy tsy ahoanay Andriamanitra ny fisainan'ny olona rehefa ianao Andriamanitra no mitarika anay. Mety lazain'ny olona fa maloto sy rovitra akanjo zay Andriamanitra indraindray. Mety ny fijerin'ny olona anay tsy manana ny zavatra rehetra ny tany fa zao Jesosy ny fafahany mahalala fafanananao zay Andriamanitra dia fa tombony tsara indrindra sady ngeza indrindra ho anay tsara rehavy. Ampiayanao hoay manonto fitiavanao ampijoroko nino ni se zao tsy toreo tumpo ampiayanao ampiayanao hoay manontolo fitiavana ampijoro nina iseo zao tsy toreo tumpo amin'ny zavatra rehetra isaoran'Andriamanitra. Tesaloniana voalohany toko 5:7 adikako amin'ny teny gasy amin'ny dika teny hafa le satria amin'ny teny gasy miteny misaora amin'ny zavatra rehetra fa anisan'ny tian'Andriamanitra tenena amin'io dia zao hoe ninona zavatra mitrangeo na mitovy amin'ny kajinao na tsy mitovy amin'ny kajinao da tsika isaotra an'Andriamanitra. Mora ho atsika ny misaotra ny amin'ny zavatra rehetra rehefa zatra mpisaotra an'Andriamanitra ao amin'ny manginginany amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsy ho sarotra amintsika ny hamoaka teny fisaorana eo anatrehan'ny zavatra tsy niomanana rehefa ohatra ka tsara fiomanana ampisaorana tao amin'ny mangingina tamin'i Jesosy ianao. Satria ny firahanao mangingina tao amin'ny Jesosy no amolavola ny lelanao ka tonga anao hitendry zavatra tian'Andriamanitra hovaina. Ny fanovana ny lelantsika dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina. Alleluia. Satria misy ten'Andriamanitra mihitsy amin'ny boky Jakoba milaza hoe ny lela ozy izy dia tsy hain'ny olona manova azy. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra nandatsaka ny fanahy masina tamin'ny endrika lela mba hanova ny lelan'ny olona tsara avy. Ahafahany rehetra miara-mankalaza an'Andriamanitra sy midira sy misaotra azy amin'ny fotoana rehetra. Fa zao aza tonoana fa ny fisaorana dia mety afaka ataon'ny olona rehetra. Fa ny fankasitrahana dia takian'Andriamanitra ao amin'ny olona tena miankohaka aminazy. Satria ny dingan'ny fankasitrahana dia mbola ambongo koa noho ny dingan'ny fisaorana. Ny fisaorana dia ohatrany hoe maray zavatra dia misaotra fa lala-pomba ivelany. Fa ny fankasitrahana tianao mihitsy ilay zavatra men'ilay olona. Ny atao hoe fankasitrahana mankasitraka ny fiainanao ianao ny amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao dia ankafizy io zavatra meny Jesosy io. Alleluia. Mianatra tsika mankafy eo anaty rano tapaka satria tokony ho tsapanao foatran'izany mihitsy ny fiainam-pananao rehefa tsy misy fanahy masina. Mianatra ianao miaina anatin'ny mety hoe tapaka ny jiro satria ohatran'izany mihitsy ny lalantsika indraindray rehefa mandeha amin'ny aizy na nefa ianao zanaky ny mazava. Misy lesona foana afaka sotomintsika isaky misy zavatra mitranga. Aza vela izy zavatra andalo fotsiny amin'izao fa ninona zavatra mitranga eo dia raiso ny tenin'Andriamanitra sabatra roa lela anasaraka ny ao anatinao ny fahatsapany nofo sy ny fitarian'ny fanahy masina. Romana toko 8:20 milaza hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ahoana moa ny ahafahantsika mahita fa tena hoe anehoan'Andriamanitra fitiavany io mitranga androandroany io raha tsy mianatra ianao mitia an'Andriamanitra, mankafy an'Andriamanitra, mandany fotoana eo an-tongotr'Andriamanitra,
mifaly amin'izay zavatra ataon'Andriamanitra, tsy miezaka ny amin'ny faly ivelany ianao hoe mitsiko ny tokony izy rehefa tsisy vola, tsy izay. Fa ianao mihitsy satria Jesosy no hitanao dia tsy mampanina anao na misy na tsisy eo am-pelantananao, satria ny zavatra azonao antoka dia izao hoe lehibe lavitra Jesosy eo amin'ny fiainako noho ny zavatra kely izay mety tsy misy eo amin'ny fiainako. Asitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Taontsika hiditra amina dingana anankiray, mankasitraka an'Andriamanitra, vereny jerena ny zavatra mety nampitomany anao. Fa zavatra azoko antoka dia izao, ny nampitomany anao maly raha nitaraiko teo ianao dia mbola ampitomany anao androany. Fa ny nampitomany anao maly rehefa natsangan Jesosy ianao dia misaotra an Jesosy ianao, hoay Jesosy tena misaotra anao aho, soa ihany fa tsy ny tiako no natao, fa soa ihany fa ny fitondranao no natao. Ampianatra antsika hankasitraka n'ilay androany io. Betsaka ny zavatra mety tsy maintsy atrehana, betsaka ny zavatra tsy maintsy ianarantsika. Ary ten'Andriamanitra milaza an'izany mihitsy vao manomboka ny Genesis, raha tomboka ny 12 tonga dia resaka 12 azafady, tonga dia resaka momba ny fizahan-toetra ny Mosesy. Alleluia. Any amin'ny boky mpitsara dia misy an'izany fizahan-toetra ny Gideona. Zahana toetra daholo ireo olona rehetra ireo, satria misy toetra fa zahana, satria tsy hita ilay izy. Ao anatin'io zavatra atrehantsika io, ilay toetra andrasan'Andriamanitra mahay mankasitraka. Alleluia. Ozy izy Jesosy teo Getsemane, raha io mafy be ty combat ty papa, tsapako hatrany amiko mihitsy hoe mafy le izy, fa nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny ianao. Lasa mahay mankasitraka ianao anatin'ny fotoana anankiray tsy ahitanao vahaolana, satria azonao antoka fa nitokana afaka hitondranao dia ilay lalana lazainao amin'ny Jaona 14:6, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, Jesosy Kristy ny anarany. Natahaka ny ahoana aizy no amin'ny fiainantsika tsiraray avy, atao voavadika fankasitrahana io. Natahaka ny ahoana mety lavaka tsy maintsy totofana. Alleluia. Vitan'Andriamanitra ny mampandeha anao ambony lavaka ary tsy latsaka ao ianao, fankasitra fotsiny Andriamanitra. Misaotra anao a Jesosy, fa aika ny ilan'ny diovina ny vilany hatramin'izay. Matoa tsisy loka androany dia ny ilan'ny sasana ny vilany, satria mety tsy sasana mihitsy. Ohatra, misaora an' Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Sasanato ny tanao dia teneny hoe misaotra Jesosy aho, ifonako amin'ny fotoana izay mety natonga namenimenina teo amin'ny fotoana tokony hankasitrahako anao Andriamanitra. Jesosy io, fampianaro Andriamanitra, isaotra foana. Mety tahinao ny hafa, fa za mety ampianarinao miandry, dia nandray atady menimenina, fa zao Jesosy aika fisaorana ny andrasanao, fankasitrahanaka ny andrasanao Andriamanitra. Jesosy io, tsy dongony ny an-tanan'ny hafa Andriamanitra, fa kosa aka ny anjarako tahaka ny nakany mariny anjarany teo atongotrao Jesosy Kristy. Mandany fotoana eo atongotrao, iaraka aminao, tsy aleo aminao. Mety tsy mahafaly ny saiko ny zavatra mitranga, fa tsy ny ampifalifaly ny saiko Andriamanitra ny antom-pisiko, fa ny anao ny sitraky ny fonao Andriamanitra. Tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Taveritsika any hoe tiako ny aninanao, tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, eo anidera sy ankalaza, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Izay misy anao, izay misy anao, no tiako mba hisy ahy, no tiako mba hisy ahy ko, miara-paly aminao sy ny voninahitra ao, sy ny voninahitra, izay misy anao, no tiako mba hisy ahy ko, toetra ny ilana. Salamo 5:20 dia milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy.
ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Amen. Dia tsika hivavaka mba ny tena mahafinaritra anao dia hoe sitrako tena hoe ny affectionneko na hoe ny andraisako fifaliana na hoe ny ahitako ny tena fifaliako indrindra dia ny manao ny sitraponao Andriamanitra. Alleluia. Tsy le asan'Andriamanitra no tokony hampifaly anao fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no tokony hampifaly anao. Tsy ny asa tenany no tokony amezantsika fo hoe tena za tena tia mibatabafila be vao teraka dia nisy sarina bafila kely tena tanako dia ozy ny ray aman-dreniko hoe tena mpibatabafila ianao. Alleluia. Tsy izay fa le antom-panaovanao an'ilay izy diavy le tomponao. Maivana kely mibafila rehefa tianao ny anao rehefa le olona tianao ny anaovanao azy. Jereo tsara ny mavita manao porte madame daholo tsika rehefa ohatra ka olona tiatsika le metsena. Alleluia. Alasa porte ohatra mandamindamina zany ianao rehefa mandeha ny an-dalana fa tsy le mandeha mafy be. Amen. Fa rehefa ohatra ka mifanohatra ny fonao sy ny fon'le olona anaovanao raharaha dia mavesatra aminao na sachet kely ary. Maro zasa tsy marina. Ataovy azo antoka fanofotsika dia miray amin'i Jesosy mba tonga ny fanompona izay hampanaovin'Andriamanitra anao io ho maivana. Alleluia. Ary atonga anao hanana vava mahay mankasitraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana rehetra izay ametrahan'Andriamanitra anao. Ataovy maminao, ataovy tena mamy be eo am-bavanao ny anao sitrapon'Andriamanitra. Anankiray koa Kolosiana 3:2 ankafizo Jesosy. Sainy ny zavatra any ambony ny ten'Andriamanitra fa tsy ny zavatra ety an-tany. Amin'ny teny frantsay dia teny mihitsy hoe affectionne-toi. Zany hoe ny fahalinanao sy ny fifalianao sy ny fonao ray amanontolo atokanao an' Jesosy. Alleluia. Jereo tsara mihitsy fa raha ohatra misy olona anankiray menao 2,000 fa izy manana 7 milliards anatin'ny compte bancaire dia tsy mitovy mihitsy ny fandraisan'ny olona manana 50 ariary an'iny 2,000 menao iny. Nefa le valeur le vola mitovy. Zany hoe le izy zany miankina amin'ilay toetra n'ilay fo amboary ny fonao mba ahay ankafizy eo omen'Andriamanitra. Ahay ame voninahitra an'Andriamanitra no itebika io. Fahatelo, aoka ianao ho mpity an'Andriamanitra. Ninona zavatra mitranga dia aza velesanay sitra ny fitiavanao an'Andriamanitra. Vao mifoha maraina ve ianao afaka miteny hoe Jesosy eo tsy fantatro ny zavatra hitranga androany fa tiako ianao. Tsy avelako izy teny hafa iteny an'izany hoe lasa tsy tiako Jesosy. Satria le fitiavana an'Andriamanitra tsy ohatran'ny lelon-jaza hoe maraina mivoaka dia hariva miditra. Alleluia. Fa ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa tia indray mandeha ianao dia tia mandrakizay. Izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe Jaona 1:4-5 moa ten'Andriamanitra hoe isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Le exemple ana fitiavantsika mihitsy nefa diso fa mila miverina amin'Andriamanitra ianao andray le tena authenticité le hoe fomba fitiavana. Alleluia. Rehefa haitsika le tena fomba fitiavana an'Andriamanitra miaraka amin'ny fiasan'ny fanahy masina atao fotsika tsirairay avy dia gaga daholo ny olona manodidina fa amin'ny fotoana tapahany jiro dia efa eo ianao dia efa manao hoe fa tsy ohatran'le hoe rehefa miverina ny jiro vao manao hoe ny rehetrarehetra fa vao tapaka tonga dia mankalaza an' Jesosy ianao satria tapaka daholo ny tele sy ny radio tsy maintsy mivavaka tsika menakavy araroty ny andro aza anaovany tsoa. Alleluia. Tsy hoe soa ho an'ny hafa fa ho an'ny tenanao. Zaro ny tenanao hoe ankalaza an'Andriamanitra. Inona ny tsisy orneny misaotra an' Jesosy. Inona ny misy ordada misaotra an' Jesosy. Inona ny zavatra tsisy misaotra an' Jesosy. Alleluia. Compenser ho fisaorana sy fankasitrahana. Izay heverinao fa mety hoe banga eo amin'ny fiainanao. Satria reny zavatra miala tsikelikely reny dia famindrampon'Andriamanitra tonga antsika ahita hoe Jesosy ny tena ilainao fa tsy zavatra fiainao. Tsy bonbonina feno rano no ilainao. Alleluia. Fa Jesosy Kristy no ilainao. Alleluia. Tsy hoe anangona courant fomba tsy takatry ny saina ianao dia mieritreritra fa rehefa jereo tsara fa tamin'ny mbola tsy tapaka ny jiro io avy ny toetrantsika. Fa rehefa tapaka ny jiro dia moa izy ianao hoe tompo avereno ny jiro fa tokony hivavaka izahay. Dia mety mametraka antsika indray hoe ny jiro zany ny vahaolana ho an'ny mivavaka ve? Tsia. Tepontsika ny eran'io zavatra io. Amboariny fotsika tsirairay avy. Amboariny fotsika tsirairay avy. Ataontsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Jesosy eo misaotra anao izahay. Ny amin'ny teny izay nampitondrainao Andriamanitra, ny amin'ny fiankofana izay nitarianao Andriamanitra, ny amin'ny zava-mahagaga izay nataonao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tompo. Indraindray izay Andriamanitra maika be foana miteny zavatra tsy ankasitrahanao fa mavesatra be io vavanay Andriamanitra rehefa mba hoe hisaotra anao a Jesosy ny amin'ny tsy fivalian'ny zavatra nandraindraiko. Fampianaro izay Jesosy
ho tahaka anao. Teo anatrehan'ny olona 5,000 mofo 5 tsy azan-drano teo am-pianantanana fa tsy nimenimenina ianao fa niraisinao mofo, raisinao ny azan-drano. Teny andrandra ny lanitra anao dia niteny hoe misaotra raha io. Teo anatrehan'ny fahasan'ny Lazarosy Jaona 4:20. Ny olona mety nimenimenina, misy ny tsy nino intsony, ny olona akaiky anao mety tsy nino akory, fa ianao ny teny misaotra raha io fifanianao ianao. Ampianaro zahay Jesosy hisaotra anao foana amin'ny fotoana rehetra. Jesosy io andeha hody zahay foka ny indalany Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa tsy nahazo taxi be fa nahazo iny olona iny, fa rehefa avy eo Andriamanitra mbola misy teo avao miandry anao io. Aoka izay Andriamanitra tena hanana finoana mandrakariva ka hisaotra amin'ny fotoana rehetra. Ninona zavatra mitranga dia aoka tsy ho mainka hanonona ny zavatra tsy tianay izahay Andriamanitra, fa ko mainka hanonona ny fahatsaranao hoe voninahitra ho anao Jesosy, voninahitra ho anao Jesosy, voninahitra ho anao Jesosy. Ilay masina mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana izay nomenao anay androany, ny amin'ny fotoana raha mipitso izay eto amin'ity toerana ity Andriamanitra dia mino sahady izay Andriamanitra fa hanao zava-mahagaga indray ianao. Alleluia. Ny amin'ny croisade raha pitso sy amin'ny lahady Andriamanitra izay ho tanterahany ny soavy masoandro amin'ny anaranao Jesosy. Aoka ny voninahitra ao anisy eo Jesosy Kristy. Aoka ianao ny teny, aoka ianao ny ampiasa, aoka ianao ny anangana, aoka ianao Andriamanitra nitarika ny tsirairay avy amin'ny fahendreny ny fanainao masiny. Jesosy eo mino anao tanteraka izahay ary miankina aminao tanteraka izahay Andriamanitra, satria ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary aoka ny fiadananao no hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy. Alleluia. Masiny ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo. Raisiny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ty fotoana ity manomboka eto amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy dia atsapany fanotronan'Andriamanitra ny fiainanao ianao. Ary hitandrina ny fonao ianao tsy teny zavatra hafa ratsy, fa tena hoe ampitoetra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotsika tsirairay avy. Aoka tena ho anisan'ny olona tena ankasitran'Andriamanitra indrindra ianao. Ary hanapa-kevitra ianao isa-maraina fa ho tian'Andriamanitra, ame voninahitra an'Andriamanitra, ankalaza an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao, fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. No vonjenao ao kanjaka fenoy nyasirasira nyasinao velumy ao am tokony erivay